Zay ny makasika ny tontolo ny fampianarana fa mbola iverenantsika ihany izay ao anatin'izao vaovaontsika zao hatrany fa amin'ny tontolo ny fanomanana ny fividianana kosa no anizantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao sarotra ny anaovana ny osika eo amin'ity fividianana ity raha nambarany teo anivon'ny senita misy ny fiarovana manokana napetraka ary misy laharana avokoa ny bily tatokana izay ampiasaina amin'izany fividianana izany dao ary hoarahantsika ny fanazavana. Mitovy leta ny kandida ary tsy misy nomena tombo manokana hoy ny voameramala eo tena misana fividianana na ny senita raha ny fanazavana sarotra ny anaovana osoka misy ny fiarovana manokana napetraka ary misy laharana avokoa ny bulletin tokana ampiasaina amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay atao ndraiky amin'ny 3 jolay izao hoy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny senita. Mitovy tatana amin'ny kandida fa tsy misy zany hoe ity kandida ny fanjakana, ity kandida ny mpanohitra, ity kandida ny atsimo sy ny avaratra. Faharoa ny hoe tsaotsao miely fa misy efa manomana fangalaram-bato amin'ny fanomanana zany bulletin mety voamarika mielo hoe précoché za aloha dia milaza fa sarotra tsy haiko aloha na efa tena hoe nanao fandaniana étude alalina momba an'izany izay olona mieritreritra ny anao azy fa théoriquement ngamba ny mety azo eritreretina ihany zany fa dans la pratique rehefa tena eo anatrehany ao anatin'ny biro-pividianana amin'ny andron'ny fividianana dia tsy hisy an'izany io bulletin io tsy teto Madagasikara nanaovana ny fanotana azy fa tany ivelany tany Dubai ary efa mampiasa ny teknolojia avolenta satria raha ny bulletin nampiasaina tamin'ny fampielezan-kevitra aloha dia iny efa nomena teny am-pelantanan'ny candidat tsirairay misy soratra hoe spécimen mihitsy tao anatin'le bulletin iny tsy azo fafana iny tsy azo kosehana zany raha iny misy hoe efa miparitaka any dia mitadiavin'ny olona sasany amin'ny alalan'iny no hoe heverana fa angalaram-bato dia fitaka be vava satria tonga dia hita mibaribary eo hoe spécimen ary isaky ny bureau de vote tsirairay ny anjarany ao anaty plastique. Ny bulletin de vote zany dia amina carnet ahitana singany 50 carnet de 50 feuillets zany ny bulletin de vote mandeha amin'ny bureau de vote tsirairay manerana Madagasikara. Io carnet misy ny bulletin de vote io dia mandeha misy laharana misy numéro de série zany dia tsy mitovy ny laharana zay amin'ny bulletin rehetra manerana ny Madagasikara manomboka amin'ny laharana voalohany ka hatramin'ny laharana faha valo tapitrisa mahery. Mikasika manokana ny fampielezan-kevitra izay miditra amin'ny andro 17 laza ny teo anivon'ny senita fa mizotra pilaminana izany na tenisy azy ny fitarainana izay voarain'izy ireo avy amin'ny kandida. Efa misy fitarainana voarain'ny senita mikasika ny hoe misy kandida nanao fampielezan-kevitra mialohany fotoana dia mitondra sary mihitsy izy mitondra CD hoe reto ny profinay misy koa ny io moa le mifampiapanga hoe ny kandida ranona dia mandrovitra ny afisinay mametaka ny sary amin'ny toerana tsy tokony ametrahana azy etsetra etsetra efa misy zany fa ny senita tsy fitsarana akory ary ny senita tsy hoe mpitandro filaminana polisy na zandary ka rehefa mahita olona eny an-dalana eny tompona andraikitra amina mety hoe fandrovitana afisina ohatr'izany dia andeha hitondra senina dia andeha tonga dia hanagadra azy fa mitondra ny raharaha amin'ny manam-pahefana zay tandrifin'izay. Ny senita izay manamafatrany fa mitohatra amin'ny alakamisy amin'ny 9 maraina ny fampielezan-kevitra ary tsy tokony hisy intsony ny endrika fampielezan-kevitra aorian'izay.